La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Rainy lava ny valinaretina Covid-19 raha nitatitra tamin'ity androany ity 280 amin'ny zato ny tranga vaovao ary 480 ireo sitrana soamantsara. Antoy androany fitsidiam-paritra izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina mivady tao Toliara renivohitra faritra Atsimo andrefana. Fitsidiana izay tafiditra ao anatin'ny hetsika fanohanana ara-tsosialin'ny vahoaka. Isan'ireo nahazo fanankianana sy voatabataba tatoato ireo sefy-fokotany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Tsy omena tsiny ny olona noho izy ireo hosolo tena mpanjakana hoy ireo nanaovana fanadidina. Miroso ao anatin'ny fanadidina ny tompon'andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana any Mahajanga amin'izao fotoana izao manoloana ny fahamaizana azo sarobidy atao amin'ny seranatsambo-ny Mahajanga. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 450 ireo olona namony ainy ary mahery ny 5,000 no naratra mafy vokatry ny fipoahana tao Beirut Liban ny talata lasa teo. Olona misa 40 kosa ankehitriny no atao fanadidina. Ny adidin'ireo avatrany. Salamandra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolitivika manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao araino lavon'ny valinaretina Covid-19 raha nitatitra tamin'ity androany ity 280 ny tranga vaovao ary 480 ireo sitrana soamantsara. Miantarandriana io. Tamin'ireo fitiliana 770 ny toto-saina tao anatin'ny 420 ora, misy 280 no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus ary maro amin'izy ireo no eto amin'ny faritra Analamanga. Faritra Analamanga dia 270 ny tranga vaovao tao anatin'ireo 280 ireo. Dia ny faritra Itasy 2 ny tranga vaovao tao Soavinandriana. Ny faritan'ny Toamasina kosa dia faritra anankiroa no anomezana vaovao. Faritra Tsinanana dia nisy tranga ray vaovao. Faritra Moronmania dia nazahoana vaovao, nisy tranga roa vaovao tao Ambositra. Tsy nisy ny sitrana vaovao tamin'ny faritra Moronmania. Ary ny faritra Iorombe dia nahitana mbola ao anatin'ny faritan'ny Fianaratsoa dia nahitana tranga vaovao misa 7. Faritra Boeny anomboantsika azy 9 indray ny tranga vaovao, olona vaovao voatily mitondra ny tsimikaretina coronavirus tao Mahajanga, faritra Boeny. Faritra Betsiboka ao Maheva-Tanàna dia nahitana tranga vaovao anankiroa indray. Ary ny faritra Sofia dia nahitana tranga vaovao iray. Faritra Menabe ao Morondava dia misy tranga vaovao 3 indray. Ny ampy iray ankilany no lavy valana retina ity izay avy any amin'ny faritra Tsinanana. Ny ampy 430 ihany koa ny sitrana. Tokony hitandrina trandra ny fanazavana ny rehetra indrindra ireo voasokajy marefo. Ho an'ny diabetika ny fahitanay atreto matetika dia misy fambara tsy dia tena mahazatra loatra tahaka an'ireo fahitantsika hoe tonga dia misy hafanana be. Fa ny zavatra tranga mialoha dia mikorotana ny diabeta. Tsy ahoana eo manaraka ny fitaizam-pahasalamana ara-dalàna ilay diabetika. Kanefa ny diabetany, ilay glycémiany dia mbola mikorotana. Izay zany dia fa tranga ny zavatra tokony ampieritreritra ary manaitra hoe tokony antsombontsabo na hanantona toeram-pitsaboana avy hatrany. Misy tranga ny zavatra ihany koa mety hoe tsy ahoana eo dia miakatra ny tositra na hypertension, tonga dia midangana ambony be, na ihany koa misy manindrona ato amin'ny hitsin'ny fo na ny tratra izay toetena tsy fahita isan'andro zany.
hatramin'ny omaly 7 aogositra 2024 misy 12 alina ny test PCR vita ary 703 ny jeune expert. Ny totaly 703 sy 2 alina no voamarina nanomboka ny 7 martsa 2024 mitondra ny tsimikaretina ka ny 27 alina amin'ireo no efa sitrana soamantsara. 220 mbola manaraka fitsaboana, 30 amin'ireo marary mafy ary amin'ny totaly 530 ny efa nindao sy ny fahafatesana. Nytoy androany fitsidiam-patra izay nataon'ny filoha Rajoelina Mivady tao Toliara renivohitry ny faritra atsimo andrefana fitsidiana izay tafiditra ao anatin'ny hetsika fanohanana ara-tsosialy ny vahoaka ka etao Andriatsila. Misy 20 amin'izao fotoana ireo manaraka fitsaboana ao amin'ny hopitaly manara-penitra Mitsinjo Betanimena Toliara ka ny 3 ny manana ny soritra aretina atahorana. Misy 3 ihany koa ireo matin'ny aretina Covid-19 araka ny tatitry ny taleparitra ara-pahasalamana ao Toliara. Ny maraina teo nitsidika ny hopitaly ny filoha nitondra fampitaovana sy fanafody ilaina amin'ny ady amin'ny fiparitahany varanaretina. Manana ny fahaiza-manao sy ny fitaovana ahafahana mandray an-tanana ny marary ny mpitsabo hoy ny filoha. Manampy amin'ny ady amin'ny aretina ny fahafantaran'ny mpitsabo ny fanafody ampiasaina iadina amin'ny aretina miaraka amin'ny tambavy Covid Organics. Amin'izay ka gravy dia fantatra dokotera ny tena nanavitra antsika akoatra ny CVO dia misy ihany koa ilay fanafody le hoe raha vao tratra ny complication ana détresse respiratoire ilay olona ary anisan'izany nisy olombavambahoaka tena efa sahirana teo zay nianso teo akaiky comme professeur nianso tany amin'ny hôpitaly tany Antananarivo hoe asivo an'ilay tsindromy amin'ilay dexaméthasone vao nitsindromy amin'ilay dexaméthasone dia afaka ny fahasetorana 2 andro taorianan'izay dia avitra ny olona. Ny tiako lazaina dia zao na dia betsaka aza mitondra ny tsimikaretana na dia betsaka aza ny tratra ndresy dia betsaka zao ny sitrana ary betsaka ihany koa ny hoavitra mazava ho azy fa mitsabo aretina tsy maintsy misy foana ny lavo fa ny avitra ny betsaka ary ny maty dia ny eny. Natao lara-pahamena ny fanampiana ny fanafody, ny kojakoja sy ny concentrateur d'oxygène ary ny tambavy CVO izay samy ilaina amin'ny fiatrenan'ny ady amin'ny Covid-19 ho an'ny hopitaly manara-penitra ao Toliara. Ankoatra ny fitaovana sy ny fanafody, natolotra ihany koa ny fandrisika ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana tsy ankanavaka ao amin'ny hopitaly. Nitoy tao amin'ny CSP2 Tanambao izay isan'ny ahitana ny fanafody afaka omenareo ahitana ny soritraretana Covid-19 ny vidinana ifotony nataon'ny filoha. Ho an'ny Toliara, CSP2 misy 3 no ahitana izany fanafody izany ao Tanambao, Sans Fil ary Betany. Nanolotra concentrateur d'oxygène, Covid Organics sy fanafody ho an'ny CSP2 ny filoha nandritra ny fandalovany ary nanolotra fandrisika ihany koa ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ao an-toerana sy ny CSP2 roa hafa miaraka amin'ny brigade d'intervention spéciale Covid-19. Tonga eto zay iteny hoe ao arinanareo izay manohana anareo izay ary indrindrindrindra tonga eto zay ankahery anareo amin'izao ilain'ny firenenanareo zao idivana amin'izao valanaretina izao. Noho izany dia tsy adiny ianareo fa tonga izay mitondra ny indemnité na ny prime omena anareo mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny CSP2 Tanambao fa ny CSP2 rehetra koa dia mahazo ohatran'izay ihany koa. Eo zany ny zavatra holazaina mikasika an'ilay indemnité mahazo daholo ny mpiara-miasa rehetra ato. Namarana ny fitsidiam-paritry ny filoha Mivady tao Toliara ny fanomezana amin'ny fomba ofisialy ny tosika famena izay niarahany tamin'ny solontenan'ny PAM fandaranasa ny firenena mikambana momba ny sakafo. 3 sy 4 alina ireo tokantrano marefo mahazo ny tosika fameno iray hetsy ariary. 2 alina noho ny faritan'ny PAM mahazo ny tosika fameno. Vokatry ny fangatahana manokana nataon'ny filoha ho fitsinjovana ireo tokantrano marefo maro ao Toliara no nahafanana azy ho an'ny tokantrano 3 sy 4 alina ho an'ny Toliara. Fiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny PAM no ahafana manao ny fizarana azy ka vola $20 no fanampiana nomen'ny PAM manaovana ny tosika fameno. Isan'ny sokajin'olona mahazo tosika fameno ny mpanasa lamba sy ireo mpibata entana. Tsy tokony isy ny fitaintainana ho an'ireo izay tsy mbola nahazo raha ny fanazavana. Misy ny fandaminana ho an'ireo sitraka izany hoe ny filoha ary itoy hatramin'ny volana septambra izao fanomezana tosika fameno ho an'ireo fianakaviana tena sahirana izao. Nandritra ny fandalovan'ny filoha-pirenena Mivady ao Toliara dia nisy ihany koa ny fanolorana jiro
azavana ho an'ny rehetra ho an'ireo reny mpianakaviana ka nivadiny filoham-pirenena sady filohan'ny fikambanana fity no nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy gato andriatsy lavatra. Ny maraina teo nanolotra jiro azavana ho an'ny rehetra ho an'ireny mpianakaviana tao amin'ny fokotany Mahavatsy 2 ny vadin'ny filoha sady filohan'ny fikambanana fity mialy rajoeliny. Efa nanomboka omaly ariva no nitety tokantrano tsy manana jiro sy mainany mijiro mandeha amin'ny solitany ny filoha mivady. Tokantrano miisa 200 no nisitraka ny azavana ho an'ny rehetra tao amin'ny fokotany Ankembe omaly ariva. Nitoy tao amin'ny fokotany Sakadera sy Mahavatsy 2 ny fizarana ny jiro ka nitarika izany ny vadin'ny filoham-pirenena. Nakahery manokana ny renim-pianakaviana amin'ny fiatrehana ny aretina COVID-19 ihany koa. Ny antondianay aty moa dia nizaranay fahazavana ilay jiro isaky ny tokantrano. Omaly izay mivady dia tany Ankembe zara ilay jiro hazavana ho ana tokantrano 100. Tamarainy izay tany amin'ny Sakadera ihany koa ary izao tonga eto aminareo izao eto Mahavatsy 2 izao. Amin'ny marininy tena dia tsapako izany hoe mitsinjo izay mahasoa ny tokantrano izany, mitady izay mahasoa ny ankohonana koa dia makahery lalandavanareo izahay amin'izao valanaretina izay atrehan'ny firenena izao, amin'izao fisedrana izay mahazo ny firenena izao noho ny valanaretina misy. Ka dia mirafy soa ho antsika tsirairay ary ny arinay dia mitondra hazavana ho anareo hatrany ny fanomezana izay zarainay ho anareo amin'ny tiavana. Mitotaly 900 ireo jiro hazavana ho an'ny rehetra tao Toliary. Tafiditra ao anatin'ny veloran'ny filohan'ny rajoelina ny fanomezana jiro hazavana ho an'ny rehetra ka natomboka omaly ny fizarana izany tamin'ny fomba ofisialy. Nanomboka nidina ifotona nanao recensement isapokotany ireo ministra androany ahafana mamoaka ny lisitra ireo tokantrano tokony hahazo ny tosika sosialim-bahoaka. Fomba fiasa vaovao no atao raha ny fanazavana ary tsisy intsony ny kitrano an-trano fanadina. Araky ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ny amin'ny fampiatona ny fizarana ireo fanampiana ho an'ny vahoaka ary ny anaovana lisitra vaovao manoloana ireo fitarainana maro. Nidina teny amin'ireo commune sy boriboritany androany ireo ministra ka teny Antanjombato ny ministra ny serasera niaraka tamin'ny tompon'andraikitra ny tanàna. Alaina tsirairay zany mombamomba n'le olona dia mamino an'izay tsika amin'ity taratasy efa hitanareo teo ty amin'ity karazana fiche de recensement ty zany dia rehefa mijery fotony tsika zany dia mahita hoe ty olona ty kosa rariny raha misitraka. Ty olona ty kosa mba tsy very asa mihitsy izy tao anatin'izay fibohan'izay fa nandray karama foana dia ho atao petadrindrina ilay anarana nangonina rehefa aveo hoe mba afaka hijery le olona zany hoe tsy tafiditra ao ny anarako dia mba ho afaka manao réclamation zany le olona ao anatin'ny fotoana fohy dia miainga amin'iny réclamation iny tsika vao manao atao hoe liste définitive angamba zany hoe lisitra tena izy amin'izay. Fokotany fito teny anivon'ny boriboritany fahaenina no nisantaran'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ny fidinana ifotony tanterahina isapokotany androany. Tanjona ny ananana antota-kevitra mazava sy azo ampiasaina amin'ny hetsika ara-tsosialy avy amin'ny fitondram-panjakana. Le recensement aloha zany dia ahafahantsika ilay nitenenina teo hoe manana base tena mazava tsara iangana araka nefa voalazana andriamatoa filoham-pirenena ny vahoaka rehetra dia hisitraka an'izay. Misy kosa nefa ireo efa nahazo an'ilay tosika fameno raha tadiditsika dia izy ireny zany tsy tafiditra ao anatin'izay hoe hisitraka izay ihany koa iantsony zany fa betsaka ny vahoaka koa mbola tsy nahazo ny tokantrano tsirairay avy dia samy misedra olana amin'izao fotoana izao dia ezahana mihitsy zany hoe mba ho tonga soma tsara ihany koa any amin'izay tokony hisitraka an'izay ny fanampiany fanjakana dia hirindra tsara ihany koa fitsinjovana an'izay tsirairay izay. Teny anivon'ny boriboritany fahaefatra no nanomboka ny asa ny ministra ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana androany notroniny ireo mpiasa avy ao anivon'ny ministera ny lehiben'ny boriboritany ary ny sefipokotany. Tena hijery mihitsy hanao ny recensement hijery ny fotony eny amin'ny tokantrano tsirairay hoe ary hijery koa hoe tena misy ny olona manko noho n'izao fisian'ny fizarana vatitsinjo zao dia mamorona carnet pokotany ary lasa ny olona tokony hisitraka indray ny lasa tsy misitraka ary izay mihitsy zany tena hidinana eny fotony hijerena tsara ary hijerena koa n'ilay izay carnet izay sandoka moa zany
teo moa zany niarany resaka tamin'ny président fokotany rehetrarehetra miaraka amin'ny tamin'ny délégué ny 4e arrondissement sy ny ao amin'ny district hijerena tsara hoe inona kay ny tena olana eny fotony eny ary inona koa ny zavatra tokony fanatsarana ilaina satria fifanampiana ao anatin'ny mangarahara ny tanjona mba hisitrahany olona tsirairay ny io vaditsiny io. Maro ireo tokantrano voatety sy voaray an-tsoratra tamin'ity fidinana ifotony ity anatsarana ny lisitry ny tokantrano tokony hisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Itoy ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Ifanometanana amin'izany ireo mpiasa eo anivon'ny ministera, ny faritra Nalamanga ary ny kaominina voakasika. Isan'ireo nahazo fanankianana sy voatabataba tao ato ireo sefokotany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tsy omena tsiny ny olona noho izy ireo izay solotenina mpanjakana hoy ireo izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity ka eto Andriatsilava. Aleo mba samy mahita fa andro alina efa 3 volana zao ampiasain'ny région, ampiasain'ny commune, ampiasain'ny fanjakana mizara tike makanaran'olona andro alina tsy mijaly no sefokotany zao fa aloha ampiny izy amin'ny fomba anatanterahana ny asa. Tahaka izay raha tsy hivona ny fanazavana nomeny ny ben'ny tanàna ny tanàna Antananarivo renivohitra manoloana ny fasarotana iaina n'ireo sefokotany indrindra tamin'ny fanomanana ny fizaranany sosialim-bahoaka izay voaterina ato noho ny zavantranga teny anivon'ny fiarahamonina. Nanamafy izany ny sefokotany nanaovana fanadihadiana. Ny teto amin'ny fokotany Marobiby, komunina fiombonana ohatra, izay ahitana tanàna na sektora misa 9 efa tara ny baikonidina ary voafetra ny isan'ireo isitraka izany ny andro ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy teny an-tany-katsaka Bemasoandro Itosy. Antony nahatonga azy ireo ny teti-trano nampafantatra ireo mpisitraka. Nisy mandeha koa mantsy hoe tamin'ny alina izy ny zarainy fasarotana be le izy satria le baiko zany raha azony tamin'ny telo dia eo zany zay vao amita an'le izy tsipona olona 50 ao anatin'ny olona amanarivony dia voatery tsy maintsy ny alina le izy fizarana tike tsy isy tamin'ny alina fa filazana an'le olona enao no omena enao no omenina no natao tamin'ny arivo zany fa tsy alina dia ireny zany natsona ny pitsy maraina omena nytike akany anjara tany-katsaka dia tsy nijanona teo le izy fa nisy feonandeha zany dia tonga teto daholo le olona hoe efa ao amin'ny fokotany tike ao anatin'ny fokotany tike ireny zavatra hitanareo ireny eny zany le izy zay fa isarana mahazo amin'ny ainany fokotany amiva fa ny sefokotany zany teto amin'ny fokotany nisy anay. Nanamafy izany ny sefokotany ao andrefanambojanaary ary nilaza fa ireo izay tokony hisitraka no natao lara-pahamehana no io isa tsy ampy nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy io. Raha isika ohatra fotsiny tamin'ilay farany teo araka ny lazaiko teo efa nisy roso 300 dia efa 700 nahazo. Zany hoe zaraiko mba samianana zany le fokotany fa tsy mitafiloko anasa amin'ireo satria izay firaisankina eo anivon'ny président fokotany ihany koa tsy maintsy misy mba maromaro fa mizarana. Hita araka izany fa tsy mazava ny fandaminana ary antombotra ny fotoana nomena ireo sefokotany. Tokony omena 2 na 3 andro mialoha ahafahan'ireo sefokotany miomana sy manara-maso ireo izay tokony hisitraka ny fanampiana na tsia. Ireo sefokotany izay nanamafy fa efa manana lisitra mazava mahafantatra tsara ihany koa izay efa nisitraka fanampiana sy izay tokony hisitraka izany saingy noho ny fahateren'ny fotoana no tsy nahafahana nandrindra hatramin'ny farany ka niteraka ireo korontana sy savorovoro. Na eo aza izany mezaka hatrany ny sefokotany sy ireo mpiara-miasa aminy andamina ary miady mafy ihany koa inisitrahany vahoaka ny fanampiana amin'izao fasairanana ateraky ny fihiboana izao. Tsy mety ny olona ny président fokotany ny komite fokotany na akaiky azy ny alahelyny tsy tafitany amin'ny ambony any mihitsy fa ny toy ny président fokotany soloteny mpanjakana eto dia ianao zany tsy maintsy hohaniny ianao no mentsiny fa raha ho anay manokana dia niezaka mihitsy ny hoe me amin'ny tokony izy zay mbola tsy nahazo zany. Ny tsiny tompoko dia mahazo foana tantana ity ifotony fa mahafaly amin'izao fotoan'izao satria tonga ifotony ny tompoko andraikitra tsirairay azy ka mitenantsika fa handeha hilamina amin'izay ary halakilaky koa ny fizotra ny fizarana ny amin'ny anaty recensement zao tanterahana dia rehefa avy eo mizaran'ny tike mizarany fanomezana. Antenaina hoy ireo sefokotany nanaovana fanadihadiana fa ho foana ny korontana sy ny tabataba ary indrindra ny fanomezana tsiana azy ireo amin'izao fomba fiasa vaovao apetraky ny mpitondra fanjakana izao. Fomba fiasa vaovao
izay efa nanomboka androany ary efa eo am-panomanana izany ny tompon'andraikitra voakasika izany. Eo am-piandrasana ny fandaminana vaovao izay apetraky ny fitondram-panjakana momba ny sosialim-bahoaka mangataka ny mponina ho tony ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Ambohidrapeto ka eto Andriatsilavatra. Tahaka izao amin'ny ankapobeny ny fandaminana ho an'ny fanampinan'ny vahoaka teo aloha. Rehefa vita mazava tsara ny listry ny vahoaka, alefany amin'ny chef district sy ny eo anivon'ny faritra. Aorian'izay, ny faritra sy ny district miaraka amin'ny fitondram-panjakana ny manome ny isa sy ny tike, ka ny eo anivon'ny komuna sy ny fokotany no manao ny lamina rehetra amin'ny fitsinjarana. Ny zava-misy anefa atombotra ny fotoana amerenan'ny distrika sy ny faritra ny listra sy ny tike ka natonga ireo korotana sy savorivory nandritra ny fizarana ny sosialim-bahoaka afarany teo. Antony nanovanany fomba fiasa ka nisolitena avy amin'ny ministera sy ireo mpiara-miasa aminy no hita na hanavao ny listra ao anatin'ny base de données. Efa manomboka izany fanavaozana izany androany ary angatahana ho tony ny vahoaka hoy ny ben'ny tanàna ao Ambohidrapeto. Ny ao Ambohidrapeto izay nahitana fitarainana nataon'ny mponina ihany koa. Tokony ho samy tony aloha ny vahoaka rehetra amin'ny fiandrasana izay satria manao zavatra tsy mora. Dia ao anatin'ny fandaminana izay miaraka amin'ny ministera amin'izao fotoana izao dia hidina sur terrain mihitsy zahay andraindray ireo listra andreo tokony hisitraka an'ilay izany hoe mangarahara zany ny fitantanana eto Ambohidrapeto araka ny naveriko mbenombeno hoe mazava tsara ny fitantanana eto satry ny ben'ny tanàna azy daholo ny vahoaka rehetra. Dia eto dia manentana antsika vahoaka eto Ambohidrapeto mba samy tony. Misy ireo manelitsao amin'ny zavatra tsy marina dia aoka tsika samy tony fa zay ny teny ben'ny tanàna satry ny ben'ny tanàna ahazo avokoa ny vahoaka rehetra. Angatahana ihany koa ireo sy fokotany rehetra amitantsakany sy andavany ireo asa nampendreketana azy isoroana ny mety ho fiverenan'ny olana eny anivon'ny fiarahamonina. Afatra ho an'ny président fokotany rehetra izay eto amin'ny komuna iadidiko aza asiana fanavakavahana fa aleo izotra tsara satria tena efa sahirana ny vahoaka, efa nona ny vahoaka ka aoka re mba tsy ahino feontsony ny any fitondram-panjakana na indrindrandrindra dia amin'ny ben'ny tanàna ihany koa maro ireo fitarainana mandeha fa ezahana angamba izay zavatra izay hanarenana ny zavatra tsy mety rehetra teo aloha dia ireo vahoaka ireo no antony antom-pisitsika eto dia iserifindrandreo dia aloha tsy hijaly ny vahoaka fa raha isao tanandroza efa mba fangatahana taona. Ahitana fokotany misy 5 ao amin'ny komuna Ambohidrapeto ary misy 420 kosa ny komuna ao amin'ny distrika ny Atsimondrano. Manoloana ny fizarana fanampiana eny anivon'ny fokotany miato amin'ny izao fotoana izao raha ny fanazavana ny fanontana ny karine pokotany vaovao miandry ny lamina ny fitohizan'ny fizarana Michel Aranardzon. Taorian'ny fizarana fanampiana isak'ireo fokotany ny tombony isan'ireo olona tonga manavao na manamboatra karine pokotany vaovao raha ny fanadihadiana natao. Ho an'ny fokotany iray nanaovana ny fanadihadiana mahatratra 10 isan'andro ireo nangataka izay fanavaozana na fanontana vaovao izay. Miato anefa izany nanomboka omaly raha ny fanazavana azo androany. Tena marina zao dia hoe ireo le olona tsy nisoratra fokotany hatramin'izay lasa nazakana ka naka fifindramonina tany amin'ny alana izy dia nanoratra ka nanoratra vaovao izy. Ny reo fandoavana ilay hoe rehefa teo ny anay ny adito izay tsy manana didy atao dia nirotoroto koa izy nandoha rotoroto daholo satria hoe tsy manana karine no misitraka n'ilay fanampiana dia mirotoroto tokoa ny mpanao karine zany palokely zao andro zao ary hatramin'izao moa zany fa androany zay efa tsy manao tsony satria hoe tsy mahazo manao karine tsony. Misy fotoana tena maro be ny natongavany hoe mitondra fifindramony zao zay tena fifindramonina sy 1.2 no tonga teo aminay tsy tanteraka ny karine amin'izao fotoana izao fa miandry ny décision commune zany hoe karine vaovao zay. Etsy ankilany ny fanazavana azo hatrany dia isany miteraka olana eny anivon'ny fokotany tsy fampiny ny fanampiana tonga izay tsy mahasana nisany mponina amin'ny fokotany iray. Zavatra misy nefa lay fanomezana aloha zany tena miteraka olana be dia matetika tsy mahasana ny vahoaka ny fanomezana. Raha tokantrano 500 ianao fanampiana 500. Maly zao zay tena tsorinay aminareo gidragidra satria savony 700 nalefa eto aminay tsy fantatrainy hoe avaizany nazony komina le listra sy nalefa teto aminay. Tokantranonay nefa any amin'ny 900 dia tanao amin'izany le olana izay foana dia miteraka foana le manavakavaka amin'ny fokotany manao an'izao le fokotany nefa tena sarotra be ho anay misy ilay fifehezana an'izay
dia izany foana no miteraka n'ilay olana eto. Raha tsy ivona miato ao anatin'ny 5 andro ny fizarana fanampiana eto andrenivohitra, miandro ny fandaminana vaovao araka izany ny rehetra. Vola mitetina 1 miliara ariary novatsian'ny Agence Française de Développement araka ny fanaovan-tsonizany toto-sain'ny masivo frantsay eto amintsika sy ny ministry ny toe-karena omaly iompana amin'ny fiatrenan'ny valinaretina Covid-19 ny famatsim-bola. Miantarandriana Manamafy ny fanohanany amin'ny Madagasikara ny AFD na ny Agence Française de Développement. Omaly, vola mitentina 1 miliara ariary na 510 tapitrisa euro no novatsian'izy ireo ho an'i Madagasikara. Nisy ny fanatonsany masoivon'ny Frantsa sy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny fanaovan-tsony fisitrahana io. Araka ny fampitam-baovao navoaka ny trano Kality, iompana amin'ny fiatrenan'ny loza voajanahary izao fanohanana izao, izany hoe hanatsara ny fandrindrana amin'ny lafiny teknika, eo ihany koa ny lafiny ara-bolan'ny governemanta. Raha tsy ahivina ny volana Desambra 2024 nahatratratra any amin'ny 40 miliara ariary ny famatsim-bola nomen'ny Frantsa tamin'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny AFD. Nanomboka ny Martsa 2024, sehatra maro no voakasiky ny Covid-19, isan'izany ny lafiny toe-karena, sosialy sy ny maro hafa. Araka ny navoaka ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena, vinavinaina ho iray isan-jato ny ari-karena ho amin'ity taona 2024 ity, ary vinavinaina hiakatra 200 ny tany fahatrany eto Madagasikara vokatr'izay. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny fanadidina famaizana azo sarobidy ao Mahajanga. Eo ihany koa mahakasika ny olonan'ny orinasa Knapmad rehefa avy eo ary. Real threat, Cavani! Pass inside, James to do. 意大利的疫情形势，中国。 Le meilleur divertissement mérite le meilleur de l'Internet à Madagascar. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre Batelma à seulement 249 000 arrières par mois. Venez tester votre éligibilité en Telma Shop. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Miroso ao anatin'ny fanadadiana ny tompona ndraikitra sy ny mpitandro ny filaminana any Mahajanga amin'izao fotoana izao manoloana ny famaizana ny azo sarobidy tao amin'ny serana tsambony Mahajanga. Azo sarobidy izay ambin'ireo palisandra nalefa eto Antananarivo anamboarana ny rovan'ny Manjakamiadana Henri Flory. Tafiditra ao anatin'ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny rovan'ny Manjakamiadana amin'izao fotoana izao. Seziana azo sarobidy manerana nosy maromaro no fantatra hatreto fa alefa eto Antananarivo renivohitra anamboarana ny rovo. Azo sarobidy natao sezi ka najanona teo anivo ny serana an-tsambony Mahajanga manodidina ny 50 conteneur no navoaka ka nanaovany teo anivo ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny serasera fisafidianana ka nalefa aty Antananarivo izay hita fa mifanaraka amin'ny filana amin'ny fanamboarana ny rovo. Ny alahady lasa teo tokony tamin'ny 2 ora maraina nitrangana firehetina ireo azo sarobidy manodidina ny 100 ambin'ireo azo sarobidy 50 conteneur ireo raha ny nambarany tompon'andraikitra. Izy io dia nahazo réquisition avy fanjakana dia anamboarana rova zany izy. Dia prévu 52 conteneurs izy tato. Dia katany Soudanda dia 49 zany mivoaka. Tefa mivoaka nalainy ministère no Korea sy ny culture. Zareo tsy no responsable techniquement les 52 à 49 zany moa mivoaka zay ny constaté même mivoaka 52 conteneurs. 49 plutôt 52 49 mivoaka. Zay mivoaka risque manio amin'ny 350 mètres kilo. Dia atio zany mira sa tapin la base. Dia pagbuka tani sa lumang mayati. Mana di tan parti
le ambiny le ambiny zay lavatorial sagnidinany zay misy may io tatin'le pause zay tatin'le porte misy okatra amin'izao fotoana zao ny fanadihadiana amin'ny antony na may ireo ambina azo sarobidy ireo raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra any Mahajanga. Tsy totosany fananterana taratasy fangatana ny amoanany vola 500 lavitra ariary eo anivon'ny CNAPS ho fanampina ny mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina very asa noho ny Covid-19 mpitandron'ny filaminana maro no niatrana teny an-toerana ho ny randrana syndikaly Eva Richard. Androan'ny fehim-potoana nomen'ny syndikalista eo anivon'ny sehatra tsy miankina mivondrina anatin'ny randrana syndikaly. Anaterana ny taratasy fangatana ny amoana ny vola 500 lavitra ariary eo anivon'ny CNAPS. Anampiana ny mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina very asa noho ny Covid-19. Tsy tontosatra amin'ny farany ny fihaonana teny an-toerana noho ny amaro mpitandro ny filaminana. Niazo lapany mahazo arivo ny randrana syndikaly taorian'izay. Nangataka fihaonana tamin'ny praiminisitra lehibe ny governemanta. Ankoatra ny fangatana ny amoana ny vola 500 lavitra ariary anampiana ny mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina. Isan'ny takian'izy ireo ny tsy hamerinana ny vola aorian'ny fisitrahana izany. Vola izay efa reserve ao io, tsisy idiran'ny fisondronon'ny mpiasa io, tsisy idiran'ny fitsabonan'ny mpiasa io, tsisy idiran'ny volanjazan'ny mpiasa io, fa mila mahazo matoko ny mpiasa sy ny mpisotro ronono zany fa tsy voakitikitika mihitsy amin'izao fitakiana izao fa ny anay io vola efa ao io vola izay azo tamin'ny fampiasana ny volan'ny mpiasa ihany izy io. Miandry fotsiny zany tsika hoe rovina no amoaka fanapakevitra ny governemanta hoe avoay io vola io fanampiana ny mpiasa, fanampiana tsy averina. Tsy mbola misy fanapakevitra tapaka hatreto ny mahakasika izay fanampiana izay. Indrindra ny mahakasika io vola 500 lavitra ariary io hono teo anivon'ny CNAPS androany. Mbola andalana ny fifambidiniana amin'ny fanjakana. Ny sehatra tsy miankina sy ny mpampiasa ary hoentiny eo anivon'ny fivorian'ny filakevim-pitantanana ny herinandro ho avy izao. Dia izay mahatonga namamaly ny tenin'ny namana tato hoe mbola tsy tapaka ny hevitra hoe ahoana ny tena fipetraka izay fifanampiana izay. Fa ny heninareo aloha izany hatreto araka ny teninao dia hoe sisionidresaka fa ozy mantsy aminareo tsy ho tompotrano miona nareo mpanao gazety fa manome fotoana anareo izay amin'ny herinandro tsy mihoatra tsy maintsy ifampiantsontsika hanomezana anareo ny andinindininy vaovao izay tapaky ny telo tota. Ny 4 aogositra no nivoaka an-gazety ny mahakasika ny fisian'ny vola 500 lavitra ariary izay voalaza fampisamborin'ny CNAPS ny mpiasa ny anivon'ny sehatra tsy miankina. 2 hetsy hatramin'ny 5 hetsy ariary no voalaza fa ho ampisamborina ka ny volana janoary 2020 ny famerenana azy. Izay rehetra izay no mitarika ny savorovory amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny tohindry ny herinandro izao aorian'ny fifambidinian'ny filankevim-pitantanany CNAPS. Miandandra ny subvention avy amin'ny fanjakana ireo commune ambanivohitra ankehitriny hatreto tsy mbola voaray izany raha ny nambaran'izy ireo. Eo ampiandrasana izany samy manana ny paikadiny ny mpitantana tsirairay fanadina. Ny enina 70 hatramin'ny 70 isanjato ny fidiram-bolan'ireo commune ambanivohitra hatramin'ny nidirana tao anatin'ny vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana vokatry ny valanaretina coronavirus. Na eo aza izay fahasahiranana izay tsy maintsy tanterahana ireo asa andavanandro toy ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanisorana ireo fako, eo ihany koa ny fikarakarana antota taratasy sy ny maro hafa. Raha jerena amin'ny fidiram-bolana manokana ohatra dia azo lazaina fa mienatra any amin'ny 10 isanjato any ny fidiram-bola eto anivon'ny commune. Raha ny fahalalana mahakasika ny subvention dia fandalana izany amin'izao fotoana izao. Fa ho anay manokana dia ampiandrasana an'izay izahay aloha fa mbola tsy tao anatin'ny kitapom-bola ilay izy. Raha ny tokony ho izy efa au niveau ny any trésor zany ny subvention amin'ny fonctionnement amin'izao tsika miteny izao. Ny fako tsy maintsy rofina dépense daholo zany ny vola tokony hiditra nefa ampahafolony commune zany ny vola miditra ho aminy any ny velomany.
saika olana iraisan'ireo komuna ny fianana izay fidiram-bola izay. Misy amin'ireo mpivarotra no tsy mahalony tike noho ny tsy fandehanany tsena ary tsy ny rehetra ihany koa no afaka manefa ny hetra tokony aloha any amin'ny komuna noho ny fotoana ahafahana mitady vola voafetra. Manoloana ireo anefa ny fitsinjovana ny vahoaka tsy maintsy tanterahana noho ny fahasahiranana iarahany rehetra mahita ho iatran'ny lehiben'ny tanàna. Ohatra ny andraikitra ny raisinay zao teo dia nenanelanina ny fangalana an'ireny tiketseny ireny satria ohatra ny tapakandro any miasa. Ny zavatra efa nataonay zao dia natao 20 ariary vidiny rano tamin'ilay 3 volana voalohany iny satria natao vente à perte ny rano izay 30 ariary ny bidon teo aloha. Tamin'ny mois d'avril tamin'ny fotoana zao za na ataoko hoe 140 millions d'ariary ny manque à gagner. Zany hoe tsy vola very fa vola tsy niditra. Hitany be zany a. Ho an'ny komuna ambanivohitra Antanety kely Ambohijoky, distrikana Atsimondrano, izay any amin'ny 30 kilometatra mialana Antananarivo, efa nisy fotoana tsy efa intsony ny karaman'ireo mpiasa noho izay fienany ny vola miditra izay ho ny ben'ny tanàna ka nisy ny paikady napetraka. Nanao des centres sur terrain zay a, nanao recouvrement sur terrain, sur place. De sady manentana ny olona mapiditra etra ty amin'ny commune no manazava amin'ny olona ny vola tokony ho alohany any amin'ny commune manao éducation civique ihany koa. Zay zany a, na de tsy mbola nisy ara vola avy any amin'ny fanjakana nidina taty aminay mba afaka nandoha kely ihany ny karamanmpiasa zay. Tao anatiny roa volana hiditra amin'ny fahatelo volana zao zay. Fa talohan'izay zany tena nisy fotoana tsy nandraisan'ny mpiasa vola. Manodidina ny 4 tapitrisa ariary no vola azo tamin'ity fanentanana olona andohetra ity izay nitanterana tao amin'ny komuna Antanety kely. Io no nitsinjaraina anatanterana ny asan'ny komuna andavanandro sy nandoavana ny karaman'ny mpiasa. Hatreto tsy mbola voaray ny subvention avy amin'ny fitondram-panjakana izay andrandray ny komuna amin'izao fotoana izao. Raha tsy ho tonga atoato izany, maro amin'ireo komuna no tsy ho afaka anefa intsony ny karaman'ny mpiasa amin'ny volana manaraka raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Mpiasa iray eo anivon'ny orinasa kinampimady no nindosiny fahafatesana vokatry ny tsy fisian'ny fandraisana an-tanana ara-pahasalamana sy sosialy eo anivon'ity orinasa ity tato anatin'ny embolana izay. Arak'izay dia manaitra ny tompony andraikitra ireo mpiasa fanentidi. Tao anatin'ny volana maro, tsy nisy intsony ny fandraisana an-tanana ara-pahasalamana sy ara-tsosialy ireo mpiasa miisa 570 eo anivon'ny orinasa kinampimady na ny Centre National de Production de Matériel Didactique. Mpiasa iray no namoniny ainy vokatry ny tsy fisitrahany izany. Eo ihany koa ny tsy fahazoan'ny karamany nandritra ny enim-bolana. Zavatra izay rehefa tsy nandray vola dia mpiasa tato amin'ilay orinasa dia ilay vadiko izany rehefa misy rehefa nahazo efa ela tato amin'ilay asa tato. Rehefa mikoky izany dia mandoa raha. Dia nefa ny no izay fandoavany raha izay izany dia tsy maintsy manao traitement amin'ny hosty nefa ny hosty tsy nisy. Antranain'ny kinafsa dia eo koa izany ilay tsy fandraisana karama satria io izany dia efa maty. Maty tamin'ny 20 juin teo. Dia nalay karama kely mba tokony raisina zany dia mbola miandry koa hatrany nefa ny zanako mbola majinika daholo sasany. Misy anankiray moa zao anala BPC kanefa na Nicolas nara zao dia mbola tsisy tanana na neriary izy. Mitaraina ireo mpiasa miisa 570 miasa eo anivon'ny orinasa kinampimady ankehitriny. Vokatry ny tsy fahazoan'izy ireo ny tamin'ny karamany, nanomboka ny volana martsa lasa teo. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny fandraisana an-tanana ho azy ireo. Makasika ny karama izay efa enim-bolana mbola tsisy azonay mandrakandro any enim-bolana. Fatin'io nge sy saintsazany hoe enim-bolana tsy nandray karama. Mafy tena mafy tokoa. Zany hoe rehefa tsy nandray karama izay nandritra ny enim-bolana dia ao anatin'izay koa ny hosty. Resaka fotsiny zany hoe ny hosty zay za dia mihinana fanafodina tension izay ilaina isaky ny lany. Mandrakandro any moa zany dia tsy afaka naka an'izay ohatran'izay ilay namanay maty tamin'ny farany teo. Anisan'ny taky teto izy dia eo koa ny knapsa. Raha ny knapsa moa dia efa misy 2 volana araka ny fitenenana. Fa hatramin'izao koa mbola tsy afaka mandraisa. Mitaka ny famoahana ny karamany araka izany ireo mpiasa tsy miankina eo anivon'ny orinasa kinampimady. Izy ireo izay manatanteraka ny service minimum amin'izao fisian'ny valinaretina izao. Ny orinasa dia atao hoe manana vola any amin'ny ministera. Nanaovana fanadinana 2019. Io vola io zany zao no angatahanay ivoaka. Andoavana karama mars, avril, mai, juin, juillet, août, enim-bolana amin'ity androany. Ka miangavy anareo tompona andraikitra ao ambony eo
ao ambony any amin'ny ministera any amin'ny fitondram-panjakana any mba hijery akaiky reto mpiasy reto satria izay zao nandritra n'izay confinement zay inona re zany tompoko mba nohan'ireo mpiasy ireo hoe efa nisy ny fitokonana nataon'ireto mpiasa ireto teo aloha saingy tsy nisy valiny izany manaitra indray ny tompona andraikitra hijery akaiky ary amaly ny fangatahana izy ireo mpiasa ao anatin'ny orinasa Knappmad. Ity farany izay orinasa manana ny andraikiny amin'ny fikarakarana ireo fanadinam-panjakana eto Madagasikara. Namoaka tatitra momba ny asa nandritra ny 2 volana ny tafika malagasy tao anatin'ny volana Jona sy Jolay nahatratra 1,700 ny omby nangalarin'ny dalo ka ny 4,700 amin'izay tafaverina avokoa. Ny alarany Efson. Na eo aza ny arety mandoza na mafisina ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ka maro sy azo tsapain-tanana ny vokatra azo. Na ny teto andrenivohitra na ny tany amin'ny faritra ambanivohitra izay namafisina ireo rafitra manakaiky ny vahoaka. Tao anatin'ny volana Jona sy Jolay nahatratra 1,700 ireo omby nangalarin'ny dahalo ka ny 4,700 tamin'ireo no efa azo ka ny 2,500 no tafaverina tamin'ny tompony. Omby 7 no novonon'ny dahalo ary 30 nampiayay noho ny tsy fisian'ny taratasy mazava ary ny 9 no nampijirina tao amin'ny valam-pamonjana omby. Fitaovam-piadiana maro toy ny basy marovava 4, basy lava 4, basy poleta sy basim-borona ary balamaro ary moara ihany koa no tratra tamin'izany. Tao anatin'ny fifandonana maro samihafa miisa 420 ireo malaso tratra ka ny iray tamin'izy ireo miaramila. Manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19 mahery ny 700 hatramin'izao ireo miaramila nahetsika. Teo ihany koa ny fananganana ny bataillon multimission nalefa tamin'ny faritra faindrindra tany Toamasina. Natsangana ihany koa ny brigade d'intervention spéciale anampy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fitsaboana sy fitanterana ireo marary. Noho ny fianaky ny valanaretina, napetraka ny plateforme nationale de gestion médicale du Covid-19 ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina ao Mahamasina, izay mbola sahaniny ireo miaramila mpitsabo hatrany. Mandray ny marary ny coronavirus ihany koa ankilany ny hôpital militaire ao Soavinandrina sy ny hôpital paritry ny faritany miaramila voalohany ao Apaibe. Maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 450 ireo olona namony eny ary maherin'ny 10,000 no naratra mafy vokatra ny fipoahana tao Beirut Liban ny talata lasa teo. Olona miisa 40 kosa ankehitriny no atao fanadihadiana. Misokatra ny fanadihadiana ankehitriny any Liban mikasika ny fipoahana indromisesy nisy eo tao amin'ny seran'atsambon'ny Beirut ny talata lasa teo. Olona miisa 40 izay ahitana ireo mpiasa eo anivon'ity seran'atsambo ity ny fantatra fa ny tanana ponja vonjimaika raha ny fananjavana nitrate d'ammonium mitotaly 5,702 tonnes nipetraka nandritra ny 7 taona tao amin'ity seran'atsambo ity no nahatonga ny fipoahana. Ireo akora simika ireo izay tsy tokony hipetraka ela tao amin'ity seran'atsambo ity. Endrasana araka izany ny valin'ny fanadihadiana ny antoerana. Tsy aivina, olona 450 hatreto no namony ainy ary mahery ny 5,000 ireo naratra mafy vokatry ity fipoahana indromisesy ity. Ankoatr'izay, firenena maro no mifanometanana amin'ny fanampianan'ny Liban manoloana izao tranga izao. Fantatra koa moa ankehitriny fa malagasy iray no isan'ny maratra nandritra ny fipoahana tany Liban ny talata lasa teo iny araka ny fanambarana navoaka ministera tompony andraikitra. Dia izay mamarina vahoaka amin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo.
Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nan'olotra teo ny fampalalam-baovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit nan'olotra teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.